Manantitra ny araba mba ampirarintsoana tompo lasy tompovavy ary manasa ihany koa hanaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ny vaovao ny tanàna n'Antananarivo avy hatrany no hanombohantsika ny fotoana. Mamafisina ny fiaraha-miasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpivarotra izay amivondrona ao anatin'ny fikambanana antsoina hoe Fimpidera ary dia anisan'ny hoatsaraina ao anatin'izany fiaraha-miasa eo anivon'ny rotota izany ny fanatsarana ny tsena. Anisan'ny votra izany tamin'ny fampiarabana noho ny taona vaovao nataon'ireto fikambana mpivarotra mivondrona ao amin'ny Fimpidera ireto miaraba ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana dia hoarantsika avy hatrany ny vaovao mahakasika an'izay. Matotra ny fiaraha-miasa eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpivarotra mivondrona ao amin'ny Fimpidera. Fikambanana ivondrona ny mpivarotra sy ny déléguen'ny mpivarotra eto Antananarivo renivohitra. Hoatsaraina ny fiaraha-miasa misy amin'ireo tsena no asiana ny fanatsarana sy ny fanavaozana ka iarahana miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra mazava loatra. Nandritra ny fionana teo amin'ny rotota sy ny fampiarabana no ny nahatratrarana ny taona vaovao teo amin'ny solotenan'ny mpivarotra ny déléguen'ny tsena ary ny ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana no nahafantarana an'izany ny atoandro teo. Taorian'ny fionana nisy avy hatrany ny dinikasa teo amin'ireo teknisianina ny commune Antananarivo renivohitra sy ireto délégationna ny mpivarotra ireto hoentina anatsarana amin'ny fomba fiasa sy ny fiaraha-miasa. Ao anatin'ny maray aman-dreny sy zanaka ny mpivarotra sy ny commune Antananarivo dia tonga nanatanteraka an'izany fahatsiarovana ny tsingeritaona fahatsiarovana ny taona vaovao izany izay ary tonga ny fampiarahana amin'ny fitiavana naneo ny fiaraha-miasa eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny tsena eto Antananarivo renivohitra. Ny endriky ny fiaraha-miasa moa dia misy ny fanatsarana ny ireo tsena izay efa nisy, misy ny natsaraina izay natao etalon metalika, misy ny natao any dur mahitsy ohatra ny tsena eny tsy mialonjafy Pasapito dia ny izay no miara-miasa ny commune Antananarivo ny fanatanterahana ireo taratasy de l'autorisation sy ny permis ao anatin'izany dia ny eny toerana kosa isaky ny tsena no manatanteraka sy manavao ary manatsara ny toerana misy azy. Fa efa miresaka tanàna n'Antananarivo ihany isika tato anatin'ny andro vitsivitsy izay dia efa tsapa fa ny hena ny rano raha ny lemaka Antananarivo renivohitra no resahana. Ao anatin'ny izany ihany koa dia tsara ny mampatsiahy fa misy ny renirano izay mandalo amin'izany lemaka Antananarivo izany. Anisan'izay ny renirano ny Sisony. Izay fianan'ny rano izay dia araka ny filazana nataony teo anivon'ny Apipa. Dia ary hoarantsika ny tsara fantatra momba ny izay teo amin'ny sarin'ny Rivo Rajaonarivelo. Tsy miatra intsony nanomboka ny talata 7 janoary 2024 ny filazana antsoina hoe vigilance jaune ho an'ny lemaka Antananarivo izay andalovan'ny renirano ny Sisony araka ny nambaran'ny Apipa, Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo, misahana ny ady amin'ny fahatondrahan'ny rano eto amin'ny lemaka Antananarivo. Ireto avy ny commune voakasika izany: Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosy-Zatondrefana, Ampitatafika, Ambavahady-tokana, Fenorivo, Itosy, Ambotrimanjaka, Fiadanana, Ampangabe. 2 metatra ny avon'ny Sisony teny Andramasina izay niena 4,7 metatra tao anatin'ny 420 ora. 2 metatra sy 5,7 kosa ny avon'ny Sisony ihany tetsy Ampitatafika izay midina 4,320 metatra tao anatin'ny 420 ora. Mariana fa ny antsoina hoe vigilance jaune dia misy ny loza manambana amin'ny fiakaran'ny rano, menace de danger, izany hoe efa any amin'ny 2,50 metatra. Raha vigilance rouge kosa dia efa tonga ny loza, danger déclaré. Eo amin'ny vaovaon'ny fiarahamonina kosa ankoatran'ny fahantrana izay mikiky ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao dia anisan'ny manahirana eo amin'ivon'izay fiainana andavanandro izay ny tsy fandriam-pahalemana. Toerana tsy dia lavitra akory ny renivohitra no misy an'ny Sabotsinamehana ary omaly ariva dia nisy ny fanafian-jiolahy tao amina fivarotana anankiray teny amin'izany commune ny Sabotsinamehana izany izay aniteraka resabe tokoa teny an-toerana hatramin'ny androany izany.
niaraka tamin'ny antsy sy ny basy ireto jiolahy ary raim-pianakaviana tao anatin'ny fivarotana no voatifitra noho ny asa ratiny ireto olon-dratsy ireto. Ndeha rahantsika ny vaovao momba an'izay teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarivony. Ity toerana ity no antsoina hoe Soatsilefy, fokontany ny Sonedanana, commune ny Sabotsynamehana, manamorona ny lalana miazo Antsarafara sy Ambatofotsy Avaradrano ary Manandrina Avaradrano. Toeram-pivarotana enta-madinika sy voamaina vao nisokatra tamin'ny Sabotsy teo no notafian'ny jiolahy 3 lahy omaly alatsinainy tamin'ny 7 latsaka fahefany arivo. Mbola maro ny olona ny famoivoy tamin'ny fotoana io, toy izany koa ny mpividy saingy tsy nahasakana an'ireo jiolahy hanao ny asa ratsiny izany. Ny vola tao anaty arona izay azo nandritra ny tontolo ny andron'ny alatsinainy no nalain'ireo jiolahy. Nandritran'izany dia nanohatra ny raim-pianakaviana tao am-pivarotana ka nahatonga ny anankiray tamin'ireo jiolahy itifitra. Voa teo amin'ny sandriny izany raim-pianakaviana izany. Ny mpiara-monina kosa nandritran'izay dia niantso avy hatrany ny pôlisy sy ny zandary ka raha vantany vao akaiky ny mpitandro filaminana dia rifatra nandositra ireo jiolahy 3 lahy niaraka tamin'ny vola nangalariny. Zavatra mitranga teo zany dia nisy mpanafika, nisy fanafiana nataon'ny jiolahy zany teto an-tranonay mbola tsy ariva akory, mbola eny tsy alina be zany fa mbola amin'ny 7 latsaka mihitsy, mbola mpividy zavatra ary mbola be da be mihitsy. Dia fisehoan'izany tonga le raikalahy dia niditra tamin'ny trano satria le trano moa zany mbola mivoabe ny varavarana fa mbola tsy tena alina be zany. Dia tonga dia niditra le raikalahy dia tonga dia le vola tamin'ny arona nalainy ny batainy dia izy nitondra antsy. Dia le teo an-tokotany indray zany nitondra basy anakiray izy zany teo ambelany teo fa ny ray teria lavidavitra dia tonga izy dia nalainy le vola nalainy le tao an-trano dia nalainy le ramose zany le arona mbola nanohatra izy satria saika mba alainy le ramose tato an-trano le vola dia tsy azon'le vola dia tifirin'le raikalahy dia zay nieritreretin'le tato an-trano zany hoe basy kilalao le izy fa mpitahorana dia zay nanoherany anazy, zay le izy basy tena basy mihitsy dia zay zany nampavoana azy. Misokatra avy hatrany ny fanadihadiana sy ny fikarohana an'ireo olon-dratsy izay ataon'ny mpitandro ny filaminana ary raha ny vaovao farany voaray mialohan'izao fotoanan'ny vaovao izao dia efa nivoaka somatsara tao amin'ny efitra fandidiana bloc opératoire etsy amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrindavalona Bevoloha ilay raim-pianakaviana voatifitra. Tsy ivona fa efa nisy fanafian-jiolahy toy izao ihany koa tamin'ny taon-dasa tao an-tampon-tanàna Sabinam ka fivarotana ihany koa no voatafika tamin'izay. Fa anisan'ny tsy mampandrosa ny firenena anankiray ihany koa ny kolikoly. Nahitana fiakarany ny laharan'ny Madagasikara eo amin'izay resaka kolikoly izay raha nitatitra ho an'ny taona 2024 no resahana. Io ilay antsoina hoe indice de perception de la corruption. Raha ho an'ny taona 2024 dia teo amin'ny laharana fa 2.50 no nisy ny firenentsika izany ary niakatra teo amin'ny 5.50 izay filarana izay tamin'ny firenena 80. I Danemark no firenena tsy ahitana kolikoly indrindra ary Somalia kosa no tena be kolikoly indrindra amin'ny firenena eto ambonin'ny tany. Fanadihadiana hoentin'ny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Manora Andriamalala. Ny IPC na indice de perception de la corruption dia naotana laharan'ny firenena iray araky ny tahany kolikoly hita ao aminy, indrindra amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana. Azo lazaina fa efa niatsara ny laharan'ny Madagasikara eo amin'ny resaka kolikoly tamin'ny taona 2024 iny. Saingy mbola lavitra kosa ny lalana satria raha nitatitra avy amin'ny Transparency International Initiative Madagascar dia mbola ambany ny notin'ny Madagasikara na dia efa nahitana fiakarany aza ny laharana. Fa 2.50 amin'ny firenena 20% i Madagasikara. Raha fa 5.50 tamin'ny taona 2024. 4.20 na 24% ny notintsika ny taona 2024. Ary niakatra 5.20 na 25% tamin'ny taona 2024. Noty asika tamin'ity taona ity dia 25%. Raha 24% zany tamin'ny 2017 nahazo 1 point zany tsika.
Ny classement antsika tamin'ity taona ity dia 152e sur 180 pays. Dia tamin'ny 2017 tsika 155e sur 180 pays, nahazo 3 places antsika. Les classements, les places tena hoe ihany tena zava-dehibe, fa le note ny zava-dehibe. 25 sur 100 zany ambany be zany note zany. Raha ohatra hoe resan'ny ampianarana zany ohatra hoe ankizy manana note 5 sur 20. Tsisy afaka mitenga mba hoe tsara zany. Ny sehatra ny fitandronan'ny fahalemana ny eo amin'ny fitsarana ary ny ady tany no tena mbola mahabetsaka ny fitarainana voaray raha ny eto amintsika. Tanjona kosa ho an'ny Madagasikara ny ahatrarana ny note 50 amin'ny 100 ho an'ny taona 2020 sy 2020. Ny tena azahoana fitarainana mikolokolo aloha hatramin'izao dia eo amin'ny sehatry ny fitandronana filaminana, dia ny sehatry ny fitsarana, dia eo amin'ny resaka ady tany. Reo zany tena misy fitarainana betsaka mikasika politika. Tsara ny mampahafantatra fa i Danemarka no firenena ahitana tahana kolikoly ambany indrindra, izay manana naoty 20 amin'ny 100. I Somalia kosa no fantatra fa firenena be kolikoly indrindra, izay manana naoty 10 amin'ny 100. Eo amin'ny tontolon'ny diplomasia kosa fantatra izao fa ny son excellence Michael Peter no notendren'ny filoha amerikanina Donald Trump ho ambassadeur-ny États-Unis eto Madagasikara. Iza moa andriamatoa Michael Peter ndeha ho fantaritsika ny momba azy ao anatin'ity fanadihadiana hoentin'ny Germain Nomenjanahary ity. Ny fahenina ambifolo ny volana Aogositra taona 2020 ny ambassadeur Michael Peter no notendren'ny filoha amerikanina Donald Trump. Ny taona 1779 izy no nanomboka niditra teo amin'ny sehatry ny diplomasia ary lasa matianina amin'izany sehatra izany. Manana ny larana mitovy lenta amin'ny ministre conseiller izy amin'izao fotoana izao. Talohan'izao fanendrena azy izao dia nisana ny andraikitry ny Tsozabe ny School of Professional and Area Study tao amin'ny ivitoeram-panofanana ireo diplomaty amerikanina ny tenany. Niasa tamina masoivo amerikanina misa 9 izy ankoatr'izay ary efa nitana andraikitra ambony tao amin'ny departementam-panjakana ihany koa. Tao anatin'izany ny toeran'ny mpanolontsaina voalohany tany amin'ny masoivony amerikanina, tany New Delhi, tany Inde sy ny toeran'ny lefitry ny sekretera-panjakana amerikanina misana ny raharaha afrikanina. Ny ambassadeur dia nanana ny maripahaizana BSFS avy amin'ny université ny Georgetown. Ny maripahaizana momba ny fandalinana politika avy amin'ny Institut d'études politiques tao Paris any France ary ny MIA avy amin'ny université ny Columbia. Miisa 12 ireo maripakasitrahana avy amin'ny departementam-panjakana amerikanina efa azony ary tao anatin'izany ny Presidential Meritorious Service Award akoatra ireo maro samihafa. Andrasana arak'izany ny fitoam-piasana sy ny fahatongavany eto Madagasikara. Tsara moa ny manamarika fa ny firenena amerikanina dia manara-maso akaiky dia akaiky ny toe-draharaha sy ny fivoaran'ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. Fa hoeniny amin'ny lapany tsy mazaza kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity, araka ny didim-panjakana larana fa 720 sy 200 aotra 720 nivoaka tamin'ny 14 janoary 720 sy 2000 dia isy ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany amin'ity taona 720 sy 2000 ity ho ataon'ireo mpikambana eo anivon'ny teny miram-pirenena izany. Anomboka ny alarobia 30 janoary amin'ny etsy amin'ny lapany tsy mazaza izany fivoriana izany ary izy io dia anisan'ny andinihana indrindra ny lalàna momba ny fifidianana amin'ny ankapobeny ary indrindra ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka ary akoatran'ny izay dia ireo lalàna ireo izay mety ho asipantsinana araka ny loharam-baovao izay voaray. Mariana moa zany fa mbola ireo solombavam-bahoaka aperinasa no miatrika ity fivoriana tsy ara-potoana manomboka ny alarobia 30 janoary 720 sy 2000 ity ny fotoam-piasan'izy ireo izay ifarana amin'ny volana febroary ho avy izao. Fa eo amin'ny vaovao hafa mihitsy fandre matetika ny amin'ny hoe olona efa vita soratra tany amin'ny toerana anankiray kanefa dia mbola manao soratra indray any amin'ny toerakafa ho fisorohana an'izany indrindra dia efa misy amin'izao fotoana izao ny taratasy izay
fanamarinana fa vita soratra ara-dalàna ny olona anankiray ka ny firaisana izay anavitana ny soratra no mandefa ny taratasy fanamarinana any amin'ny toerana nahaterahan'ny mpivady ialana zany amin'ny resaka hoe fisolokiana. Fanadihadiana hoentin'ny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Rivo Rajaonarivelo. Olana be matetika eo amin'ny fiarahamonina ny tsy fahafantarana mialoha ny olona iray hoe vita soratra ara-dalàna na tsy. Noho ny tsy fisiany taratasy manamarina fa vita soratra ny olona iray dia betsaka ny tranga toy ny hoe efa vita soratra ara-dalàna amin'ny tanàna iray nefa mbola misoratra any amin'ny toerana hafa indray amin'ny olona hafa ihany koa. Noho izay indrindra dia efa misy amin'izao ny taratasy fanamarinana fa vita soratra ny olona iray. Ka raha eto Antananarivo ny olona iray izao ohatra no misoratra nefa tany Tsiroany Mandidy no teraka dia mandefa taratasy fanamarinana fa vita soratra ara-dalàna any amin'ny komuna Tsiroany Mandidy ny firaisana ny soratana aty Antananarivo ary marihana ao ny bokim-pianakaviana sy ny kopy lava mihitsy. Momba ny fanambadiana izany no azabaintsika tsotsotra. Raha ohatra ka hoe manambady ny droa dia vita ny fisoratam-panambadiana dia alefany amin'ilay toerana nahaterahana ny soratra tsisiny na avis de mention misoratana any hoe ty olo tya dia nanambady taty amin'ny 5e arrondissement tamin'izao daty izao. Dia alefany amin'ilay toerana nahaterahana ilay izy hosoratana any amin'ny bokim-piankaviana any amin'ny toerana nahaterahana. Raha ohatra indray izy ka teraka teto amin'ny boriboritany fahadimy any dia soratana ao anatin'ny registre ny boky nahaterahana eto amin'ny boriboritany fahadimy izay soratra izay hoe nanambady ty. Raha ohatra indray izy ka vahiny dia raha ohatra indray izy ka vahiny dia ohatr'izay koa soratana any amin'ilay toerana nahaterahan'ilay ankilany foana ny boky hoe ty olo ty dia efa nanambady. Dia avy eo izy manao transcription any amin'ny ambasady misy anazy. Ny ao amin'ny boriboritany fahadimy izany izao no fantatra fa anisan'ny mampiatra ity taratasy fanamarinana fa vita soratra ara-dalàna ny olona iray ity. Tsara ihany mampatsiahy fa mbola voararany lalàna eto amintsika lohatra amin'izao ny misoratra ara-panjakana mihoatra ny indray mandeha raha ohatra ka mbola tsy maty ny soratra teo aloha. Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa namely mafy teto Madagasikara nanomboka amin'ny faraparan'ny taona 2024 iny ny aretina kitrotro ary mbola ao anatin'ny ady amin'izany isika amin'izao fotoana izao. Nisy ny vaksiny andiany voalohany izay efa vita fa ny andiany faharoa kosa dia ho totsaina ny volana febroary ho avy izao ka distrika eo amin'ny 420 indray no isitraka izany vaksiny izay soroana ny kitrotro izay. Fanadihadiana hoetin'ny Lorette Berton teo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Nahitana fienany ny trangana kitrotro tato agnatiny iray volana teo eo izay hoy ny tompona andraikitry ny fahasalamagna eo anivon'ny ministera. Raha mihoatra ny arivo ny tranganisy teo aloha dia anohany amin'ny 906 izany tamin'ity farany volana janoary ity. Na izany aza nefa dia tsy maintsy tanterahana ny dingana 4 miantaona amin'ny vaksiny faobe miaro amin'ny kitrotro izay atao amin'ireo zaza 5 volana ka hatramin'ny 5 taona. Nanomboka tamin'ny herinandro voalohany Desambra dia nahatratra tany amin'ny 224 nisan'ny trangana kitrotro ary taty amin'ny farany taona dia efa nidina taty amin'ny 150 zany. Izay zany amin'ny ankapobeny ny fahitantsika fa efa niena dia niena ny trangana kitrotro amin'izao fotoana izao. Raha ny vokatra azo tamin'ny distrika 520 izay nanaovana ny hetsika farany teo dia azo lazaina hoe tratra ny tanjona raha amin'ny ankapobeny. Izany hoe ny nametraka tanjona ny ministera fahasalamana dia 570 ny tahany vaksiny amin'ireo zaza 10 volana ka hatramin'ny 5 taona no tanjona. Izany hoe mety misy distrika mety tsy nahatratra ilay 570 fa
na inona zany fa efa azo daholo zany zay atotanisa rehetra zay dia tratra izay tanjon'izay. Olana amin'ny fiparitahany valanana aretiny ny tsy fahazotoana magnano ny vaksiny fahobe hoy hatrany ny tompon'andraikitra satria manjary mampahazovahana ny valana aretina izany. Ho an'ny andiany voalohany nanaovana ny vaksiny fahobe teo iny dia 5.90 isan-jato ny zaza isaka ny distrika no notratrarina. Distrika 5.20 moa no nanaovana izany voalohany. Tsy mifakaiza amin'izay ny tanjona ho tratrarina amin'ny volana febroary ho avy izao izay agnanaovana ny vaksiny fahobe andiany faharoa, 5 distrika 450 hafa kosa no hanaovana izany. Matetiky hoy ny nambara ny tompon'andraikitra dia afangaro ny olona sasany amin'ny aretina hafa ny kitrotro. Marihana fa ny vaksiny fanefitry ny kitrotro raha vita alohan'ny fahasivolany zaza dia miaro azy mandritra ny androm-piainany. Fa eo amin'ny fiainana andavanandro dia fandre matetika any amin'ny hoe miakatra ny vidim-piainana, miakatra ny vidin-javatra, kanefa raha ny resaka tontolon'ny voankazo kosa tato anatin'ny volana vitsivitsy zay dia tsy dia nahitana fiakaran'ny firy raha ny fanadihadiana nataon'ny fahitalavitra MBS. Maro ireo voankazo izay hita eto Madagasikara ary azo ambara hoe tsara ny tsirony fa ny eo amin'ny fikarakarana sy ny fahadiovana no mila ezaka mafy raha ny eto amintsika. Tsy dia niakatra ho isika ny vidin'ny voankazo fa ny eo amin'ny hoe fakana azy no ny faratsiany lalana ny orana mikija eo no somary olana kely. Toy izao ny fanadihadiany Noro Fitiavana teo amin'ny sariny Erzora Jonarvony momba an'izay. Efa manomboka miparitaka eny an-tsena amin'izao ny karazana voankazo toy ny paoma, ny mananasy, ny poara. Manoloana izany ary mbola mitazona ny vidin'ny vokatra amin'ny vidiny tokony ho izy ny mpivarotra satria fotoanan-drahateo izao raha toka somary lafolafo ny akana izany. Raha ny paoma sy ny poara ny resahina manodidina ny 2 ariary ny kilao raha toka manodidina ny 810 ariary eo ny akana izany. Amin'izao aloha zany dia mbola mividina kely amin'izao ihany no eto aminay 2 ariary zao ny paoma. Tsena amin'izao ohatrany tsy dia mandeha fa isaky ny tsena zany vao tena mandeha dia ny alakamisy. Voankazo zao no tena mora e. Ny poara zao no tena mora amin'izao satria zao fiakaran'ny poara. Fa ny paiso zao nefa manomboka lany izy zao ny paiso. Dia voaloboka koa zao manomboka miakatra izy zao. Ny paoma moa dia efa fararahan'ny paoma mihitsy zao. Ohatran'ny anosy be zao tena betsaka ny paoma dia miparitaka eraky ny sisin-dalana iny izy zao tena betsaka mihitsy. Jereo amin'izao zao reny ny paoma vao manomboka miakatra mihitsy izy amin'izao. Fa ny poara zao no tena mbola tena atao ranony mihitsy sy ny paoma. Fa misy amin'ireo voankazo sasany kosa no ny akabidy amin'izao toy ny mananasy sy ny manga. Anisan'ny antony fiakarany moa no ireo voankazo ireo afarana avy any amin'ny faritra toy ny any Mahajanga, ny lalana rahateo raha ny fanazavana ratsy. Mahatratra hatrany amin'ny 510 ariary zao ny vidina mananasy iray. Araka izany tsy dia mandeha tsena hoy ity mpivarotra iray ity. Iny atao lafo izao lafolafo izany zao tena marina. Tina le hoe resabola zany mbola amin'ny sahirana mihitsy zany olona amin'izao. Zay mety mahatonga zay lafo le vidim-piainana ny tena marina. Mananasy zao 2 arivo ny varotana indray aty. Dia ny poara 12,5, ny akondro 7,500 ny varotana. Tena ny tsena efa elaela ny tsy dia nisy tsena tsony aloha sarotra manao. Efa elaela mihitsy. Ankoatra izay, imiery-tsy atosika Nosbe namontana arivony mamy kosa no fantatra fa fakana ireo mpivarotra ny voankazo amidy eto Anosy. Dia ny fanadina iny ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany mirary soa antsika rehetra veloma tompoko.